Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena, miaraka amin'ny feo fanantenana. Tsy ianao akory ny tsy mahomby, fa ny zavatra nataonao no tsy nahomby azanao. Tsy ianao akory ny tsy mahomby, fa ny zavatra nataonao no tsy nahomby azanao. Tena samy hafa tanteraka tokoa izany teny sy fomba fijery trangan-javatra izany a. Misy fahasamihafana lehibe eo amin'ireo tenireo. Okantsika anana toe-tsaina tia miezaka, tsy mora kivy, ary indrindra anana fomba fijeriny tsara amin'ireo toe-javatra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika. Raha toa mantsy ka miala na miemoka foana isika, isak'izay misy ny olana na ny tsy fahombiazana anankiray teo amin'ny zavatra natao, dia tsy hahomby na havita ninina mihitsy sika. Misy ihany koa anefa zavatra izay hitan'Andriamanitra fa tsy mahasoa antsika, dia tsy havelany andeha amin'izany lalana izany isika. Noho izany, mahasotoa mivavaka mba ahafantaranao izay tena mahasoa anao. Kanefa ihany koa rehefa manao zavatra anankiray ianao, dia aza mora kivy amin'ny tsy fahombiazana. Izao ny tsarovy, mety tsy hahomby amin'ny zavatra iray ianao, fa kosa mety hahomby betsaka amin'ny zavatra sasany. Koa mahereza ianareo fa aza miravoravo tanana, fa hisy valim-piti tokoa ny ataonareo. Tantara faharoa toko 5:10, andiny 7. Amen. Fiainanety mazana toko tsy laozany zava-manjo, impirino kivy mila moifo adino lay tompo tsy to. Ny olantsarotra mianjady aminao, tsy hoe tsy fitiavany anao. Navelan'iseo reo ho fianaranao, anefena toetra vaovao. Mbola isy maraina vaovao, andimby ny alimy tatao. Mbola isy maraina vaovao, voatendriny ho anjaranao. Rija malala vatosoa. Ekeko toko fa mafy aminao, izao fitsapana miasy izao. Efantany nefa zay tsy hozakanao, tsy avelany atsaminao. Mandalo ianino tsy ho mandraky izay, aza tao mankarary fo. Lay efa namjesy izao tontolo izao, Jesosy no iady ho anao. Mbola isy maraina vaovao, andimby ny alimy tatao. Mbola isy maraina vaovao, voatendriny ho anjaranao.
Fatendriny hoanjaranao, fatendriny hoanjaranao, fatendriny hoanjaranao. Atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra. Tolorana fangasitrahana ianao manaraka izao fandaharana izao. Tsara ho fantatra izay antenaina fa ampitombo ny fahalalanao indray no ndeha ho resadresantsika foy eto. Meno finaritra tompoko. Ny toetra fototra anankiray izay ananan'ny olombelona dia ny faniriana ho lehibe na manandanja ho isika sy ny mba ho fantatry ny olona. Samy manana izany toetra izany sika rehetra ary ny fihetsintsika dia voabaikony izany avokoa. Noho izany ary raha tianao ny ho kinga eo amin'ny fifandraisana aman'olona dia ataovy indrindra izay anomezanao lanjany ireo olona izay hifandraisanao. Tsaroa fa arakaraka ny atsaiarovan'ny olona anankiray tena hoe manandanja izy no anomezany izay ilainao ihany koa. Fa raha ohatra ka ataonao tsinitsinina izy dia tsy omeny ianao mihitsy izay ilainao tediavinao avy amin'ny olona io. Ny olona rehetra dia manana ny maha izy azy avokoa. Izay ny fototry ny fomba fisaina ny tavaratra, manaja ny olombelona. Averina indray izany fa ny olona rehetra dia tokony ho raisina ho manandanja avokoa satria manana ny maha izy azy avokoa ny olona tsirairay avy. Izany naharian'Andriamanitra ny olona tsirairay avy. Ary ny fototry ny fomba fisaina ny tavaratra dia izay hoe manaja ny olombelona izay. Tsy misy olona te atao tsinitsinina. Raha ohatra mantsy ka ataonao tsinitsinina ny olona anankiray dia mety arahary fo izy na mety hivadika ho fankahalana sy tsy fitiavana anao mihitsy aza satria heverinao ho tsinitsinina ilay olona. Dia ataovy ao an-tsaina mandrakariva ary fa manandanja tokoa ny olona anankiray eo imasony tahaka ny mahamanandanja anao eo imasonao. Ary ny fampiasana izay antsipirian-javatra izay, izany hoe fanomezany lanja ny olona anankiray no lakilehan'ny fifandraisana mahomby amin'ny hafa. Tsotra izany ary azo tanterahana tsara rehefa manaiky hianatra sy hanetry tenanao izany ianao. Inona ary ilay fomba tsotra mba ho fanomezan-danja ny olona anankiray, mba ahatsapany olona izay hifampiresahanao io na hifandraisanao io fa misy lanjany izy eo anatrehanao. Voalohany indrindra dia mahaiza miaino azy. Ny mandatsy hiain'olona anankiray dia midika ho tsy manisy vidiny azy mihitsy. Mahaiza izany miaino ny olona anankiray rehefa mifampiresaka aminao izy. Faharoa dia mahaiza midera azy amin'ny zavatra vitany. Tsy hoe manandra tena akory ny dikan'izany mahaiza midera azy amin'ny zavatra vitany. Satria matetika mantsy ny ankabeazan'ny olona rehefa misy tsy mety ataon'ny olona anankiray ihany vao misokatra ny vavany mba hitsikeran'ny hafa izy. Fa rehefa mety ny zavatra ataon'ny olona dia modiana tsy hita izany. Misy aza moa ny olona sasany mampalahelo fa ny fahazarany ratsy eo amin'ny fiainany dia tsy manandraraha afa-tsy ny mitady ny tsy mety eo amin'ny olona anankiray, efa tsy mahay mijery lafy tsara ny eo amin'ny olona tsony izy. Nefa tsarovy tsara fa raha ohatra ka averina aminy izay ataony
dia tsy ho zakany mihitsy izany. Eto izany dia tanteraka tokoa ny voalazan'ilay mpandinika anankiray fa ny olona manana fisainana ambony ihany, ny olona ambony ihany ny afaka midina manaitry tena hevitra ny hafa, fa ny olona ambany dia tsy afaka midina tsony izy satria efa ambany raha teo. Dia mahaiza izany ianao mihevitra ny hafa. Fahatelo manarakarak'izay dia ampiasao matetika ny anarany mba ho fanomezan-danja ho fanomezana ny mahizy azy ny olona anankiray. Ilaina izany ny miantso azy mandrakariva amin'ny anarany. Tena hafaly azy mihitsy ny fanaovanao izany ary ho tsapany fa tena manan-danja tokoa izy. Tsapany fa tsaroanao mandrakariva izy, manan-danja eo masonao izy. Ny fomba fahaefatra izay azontsika tanterahana tsara mba ho fanomezana ny vidiny, ho fanomezana lanja ny hafa dia ny fiandrasana minitra vitsivitsy alohan'ny tenenana. Izany hoe mieritreritra aloha izany ianao izay vao mamaly atao tsapan'ilay olona mihitsy izany izay hoe mieritreritra tsara aloha izay vao miteny mamaly ny resaka ataony. Miandrasa 2 minitra alohan'ny tenenana. Manambary izany fa nieritreritra lalina aloha ianao vao miteny. Fa tsy avy hatrany dia mitatatata tsy fantatra tsony inona izany ny tianao lazaina. Ny fomba fahadimy mba ho fanomezana lanja ny olona anankiray ahatsapany fa misy vidiny izy dia izao. Rehefa miresaka aminy ianao dia mampiasa teny mifandraika aminy mandrakariva. Ohatra izany hoe ianao, ny anao, fa aza ampiasaina mihitsy ny hoe izaho, ny aho, izay mandrakariva nareo, fa ianao sy izy no mifampiresaka dia hevery mandrakariva izy. Dia mampiasa ilay hoe ianao, ny anao, izay mifandraika aminy izany. Ny fomba fahaenina dia asio fiheverana mandrakariva ny olona izay tonga mitady ianao. Asio fiheverana mandrakariva ny olona izay tonga mitady ianao. Raha ohatra ka mbola tokony andry kely izy satria mety ho sahirana angamba ianao dia ilazao izy fa efa fantatrao fa ao izy. Ary izany no midika fa mihevitra azy ianao. Dia ho tsapany fa misy lanjana izy ary tena mahomby tokoa izany amin'ny fifandraisana amin'ny hafa. Ny fomba tsara fahafito mba ho fanomezana lanja ny olona anankiray ahatsapany mahizy azy dia izao. Oka mba hevitra ny olona rehetra ianao, indrindra fa raha mpitarika ianao dia oka hevitra ny olona rehetra. Fa tsy hoe ny mpitarika na ny mpitondra teny ihany akory no tokony ho raharahiana na heverina bebe kokoa. Melohan'ny isarahantsika ary amin'ity androany ity dia ity misy teny kely mba hiarahantsika misaintsaina mahakasika izay fanomezana lanja ny hafa izay. Ankoatr'izay efa ny fampiresahantsika teto dia mba mitedava hoe ianao mitany sakely fihetsika hafa ankoatr'izay niresahana teto azo atao mba ahatsapany olona anankiray fa manan-danja izy, tena misy vidiny izy. Dia ahoana re ny hevitrao na ny fomba atao mba ho fanatsarana kokoa ireo sosikevitra izay notany saina tamintsika teo ireo. Tsarovy ary manomboka izao aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny any namany ihany koa hoy ny tenin'Andriamanitra izay voalaza ao Filipianina 2:9-4 dia mba ho tanteraka amintsika tsirairay avy anie izany teny izany satria izay ataonao amin'ny hafa no ataon'ny hafa aminao ihany koa. Dia atreto indray izany ny fiarahantsika androany fa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray namanao fanjaniaina nanolotra izany ho anao teto. Velomo.
Dominique sy Emervonjy. Ianao ry tomotsy no andriko dory arotsay amiko ny fanahinao ilaza fatsaranao ianao ry tompoty no andriko arotsay amiko ny fanahinao ilaza fatsaranao maniry sy mangeta anao raha eo anilanao no mitoetry ho sambatra AWR Téléphone 034 06 797 62 033 84 313 37 032 75 379 74 ampaitawayani laira nanavutanai sireudia kapuka tamni vatanao aneu ni fitiavanao ampaitawayani laira kapuka tamni vatanao aneu ni fitiavanao maniry sy mangeta anao raha eo anilanao no mitoetry ho sambatra inona no atao amin'ny fisanasanana rikely finoana nahoana no nianahana ianao Matthieu 4:12 andininy fa 2:30
maro ny olona no sahirany fisalasalana indraindray, indrindra fa ireo zazavao amin'ny fiainana kristianina. Misy zavatra maro ao amin'ny baiboly izay tsy hainy hazavaina na ho fantarina akory aza, ary ampiasain'ny satana izany hanozongozonana ny finoany ny amin'ny mahatenin'Andriamanitra ny soratra masina. Hoy izy, ataoko ahoana no ahafantatra ny lalana marina? Raha tenin'Andriamanitra tokoa ny baiboly, ataoko ahoana no ahafakay amin'ireny fisalasalana sy fahasahiran-kevitra ireny? Andriamanitra dia tsy mampino antsika naovinanaoviana raha tsy manome pirofo ampy hiorena ny finoantsika. Ny fisiny, ny toetrany ary ny hamarinany ny teniny dia hamarin'ny pirofo izay mitory amin'ny isaitsika, sady ampy hanaranam-po izany pirofo izany. Andriamanitra nefa tsy nanaisotra na ovinanaoviana izay rehetra mety hahatonga fisalasalana. Tsy maintsy miankina amin'ny pirofo mibaribary ny finoantsika, fa tsy amin'ny fitsikeran-javatra. Izay te hisalasala dia ho afaka hisalasala, fa izay tena maniry halalany marina kosa dia hita zavatra mibaribary betsaka hanorenany ny finoany. Tsy azo ny saina voafetra atao velively ny halala tanteraka ny toetra na ny asan'ilay tsy voafetra. Na dia amin'ny saina mahiratra indrindra sady nahita fianarana ambony indrindra aza, dia mbola zava-miafina sarom-pantarina ihany ilay Andriamanitra masina. Izao no voambaro amin'ny Joba 1:10 ka ny 7 sy ny 9. Takatry ny sainao va ny fomba an'Andriamanitra? Ary tanteraka va ny fahitanao ny tsy toa? Avo tahaka ny lanitra izany, ka inona no hainao atao? Lalina noho ny fiainan tsy hita, ka inona no fantatrao? Lohabolana mihitsy ny apôstôly Paoly ka nanao hoe, endreny alali ny aren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina. Romanina 12:7. Nefa na dia raona sy aispito azany manodidina azy, dia fahamarinana sy fitsarana no fanorenany seza fiandrianany. Araka ho voalaza ao Salamo 7:20 ka ny 9. Ny ataony amintsika sy ny antony izay manetsika azy ny fantatsika, ka aizantsika mamantatra ny fitiavana sy ny famindra-po tsy hitalany mifaningotra mihery tsy voafetra. Ny fikasany izay tokony hasoantsika ihany no azontsika fantarina, ary ao ankoatr'izany dia tsy maintsy matoky ilay tanana mahery sy ilay fofeny fitiavana isika. Ny tenin'Andriamanitra dia tahaka ny toetry ny tompony ihany, ka misy zava-miafina izay tsy mety ho fantatra tanteraka ireo manapetra naovinanaoviana. Ny nidiran'ny fahotana tamin'izao tontolo izao, na tongavan'i Kristy ho nofo, ny fiteraham-baovao, ny fitsanganana amin'ny maty, ary ny zavatra maro hafa koa aseho amin'ny baiboly, dia zava-miafina lalina loatra, ka tsy takatry ny sain'olombelona ho azavaina na hoe ho fantatra tanteraka marina akory aza. Ampy dia ampy ny pirofo nomen'Andriamanitra antsika momba ny mahavy aminy ny soratra masina, ka dia tsy misy antony tokony hisalasalantsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra, satria tsy mahafantatra ny zava-miafina ao amin'ny fitondrany isika. Amin'ny zavatra eto amin'izao tontolo izao dia manodidina antsika lalandava ny zava-dalina izay tsy takantsika polopolorina. Na dia ny zava-mananaina ambany indrindra aza, dia tsy hain'olo-kendry sy ny lalitsaina mahay indrindra hazavaina. Misy zava-mahagaga tsy takatry ny saintsika eny rehetreny, ka dia tokony ho gaga ve isika? Raha mahita fa amin'ny ara-panahy koa dia misy zava-miafina izay tsy haintsika fantarina. Ny fahalemena sy ny fahateren'ny sain'olombelona no tsy ahaizany an'izany. Lazain'i Petera apôstôly fa ao misoratra masina dia misy zavatra sarom-pantarina izay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara, ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Petera 2:7 ka ny 9:40. Ny fahasarotan'ny hevitry ny soratra masina no efa nampiasain'ny tsipino ho enti manohitra ny baiboly.
nefa hafa lavitra noho izany ny toe-javatra fa io indrindra ny pirofo mahery mampiseho ny mahavy amin'Andriamanitra azy. Raha tsy milaza ny amin'Andriamanitra izy, afa-tsy izay mety ho fantatsika moramora ihany. Raha mety ho takatry ny saina voafetra ny halehibiazany sy ny voninahiny, dia tsy tokony inona ho avy amin'Andriamanitra akory ny Baiboly. Ny halehibiazana sy ny mahasarom-pantarina izay aseho ao anatin'io Baiboly io indrindra no tokony hiteraka finoana ho antsika fa tenin'Andriamanitra izy io. Ny fanambaran'ny Baiboly ny fahamarinana dia amin'ny fomba tsotra sy antonona indrindra ny fon'olombelona, ka sady efa nahagaga sy nahafaly ny olona ambony indrindra izany no nahitan'ny ambany indrindra sy ny kely fahalalana ny lalam-pamonjena. Nefa ireo fahamarinana voalaza tsotra ireo dia manambara zavatra ambony indrindra, mahatakatra lavitra indrindra, ka noho izy nolazain'Andriamanitra ihany no azontsika manaiky izay voalazany. Toy izany no nampibaribary ny mpilanina momba ny fanavotana eo anoloantsika, mba hahitan'ny olona rehetra izay tokony ataony amin'ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy Kristy Tompontsika, ka havoavonjy azy araka ny fomba voatendrin'Andriamanitra. Nefa ao anatin'ireo fahamarinana mora fantarina ireo no misy zava-tsarom-pantarina izay mandresy ny saina fatra-pikasaka, nefa mahatonga ny tena mitady ny marina ho feno fanajana sy finoana. Arakaraka ny abetsahan'ny andiniana ny Baiboly no maika mampiaiky fa tenin'Andriamanitra velona izy, ary ny fiheveran'olombelona dia miondrika eo anoloan'ny fahalehibiazan'ny fanambaran'Andriamanitra. Ny miaiky fa tsy afaka halala tanteraka ireo fahamarinana lehibe ao amin'ny Baiboly isika dia tsy inona fa mitovy amin'ny hoe miaiky fa ny saina voafetra dia tsy ampy handray ny tsy voafetra, fa ny olombelona amin'ny fahalalana voafetra ananany dia tsy afaka hafantatra ny fikasan'ilay mahalala ny zavatra rehetra. Lavy ny mpisalasala sy ny tsipino ny tenin'Andriamanitra, satria tsy takany avokoa ny zava-miafina ao aminy. Ary na dia izay rehetra milaza ny tena no mino ny Baiboly aza, dia tsy ary afaka amin'ny fahavoazana amin'izany. Hoy ny apôstôly hoe: tandremo rahalahy, fandrao isy aminareo hanana fo ratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona. Hebreo 10:12. Mety ny mandinika tsara ny fampianaran'ny Baiboly sy mikaroka ny saina lalina izay an'Andriamanitra, araka ny voalaza amin'ny Korintiana 2:2-10. Arak'izay anambarana azy eo amin'ny soratra masina: fa raha an Jehovah Andriamantsika ny zava-miafina, dia antsika kosa ny zavatra ambara. Hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny Deutéronomie 7:7-7. Satana nefa dia mikendry hamily ny heritsaina eti mandinika. Misy karazanavonavona tafaharo amin'ny fandiniana ny Baiboly, ko dia mahatsiaro tezitra sy resy ny olona raha tsy hainy hazavaina arak'izay mahafapo azy tsara ny teny rehetra ao amin'ny soratra masina. Mamenatra ny olombelona ny miaiky fa tsy mahalala ny teny avy amin'Andriamanitra izy. Tsy manaiky ary tsy mety miandry ampaharetana izy, ambara-pampisehoan'Andriamanitra ny marina aminy arak'izay ataony mety. Ataony fa ny fahendren'olombelona izay ananany, na dia tsy ampiana aza, dia ampy ampahalala azy ny hevitry ny soratra masina. Ka rehefa tsy arak'izany, dia lavy ny ankitsirany izao ny fahamarinana mazava tsara. Marina fa misy betsaka ny hevitra sy ny fampianarana izay heveriny be sy ny maro avy amin'ny Baiboly no tsy araka ny fampianarany Baiboly, fa mifanohitra amin'ny totalikevitra ny soratra masina manontolo mihitsy. Izany rehetra izany no efa nahatonga fisalasalana sy fahasairanana tao an-tsain'ny olona maro. Tsy azo atao ho tsiny ny tenin'Andriamanitra nefa izany, fa tsiny ny olona izay mampivily ny hevitry ny tenin'Andriamanitra. Raha hain'ireo nohariana tao ny ahatratra ny fahalalana tanteraka an'Andriamanitra sy ny asany,
ka tonga amin'izany fanamperan'izany izy dia tsy hisy marina ho hitany intsony, tsy hisy tombona amin'ny fahalalana intsony, tsy fivelarany saina na ny fo intsony, tsy ho ambony indrindra intsony Andriamanitra, ary ny olona noho izy efa nahatratra ny fetry ny fahalalana sy izay tokony ho takatra dia hitsahatra tsy handroso intsony. Isaorana ny Andriamanitra fa tsy izany noho izy. Andriamanitra dia tsy voafetra, ao aminy no hiafena ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra, araka ny voalazo amin'ny Kolosianina 2:13. Ary mahazo mikaroka sy mianatra mandrakizay ny olona, nefa tsy hatapitra ny rakitry ny fahendreny sy ny fahatsarany ary ny heriny. Na eto amin'ity fiainany ity aza dia kasain'Andriamanitra ny hiverenan'ireo fahamarinan'ny teniny lalandava eo imason'ny olony. Lalana iray monja nefa no ahazoana izany fahalalana izany, ny fanazavan'ny fanahy ihany, izay nahazoana ny teny no ahazoantsika fahalalana ny hevitry ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany, fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra aza. Hoy ny voalazo amin'ny Korintianina 2:2-10 sy ny 1:12. Ny teny fikasana nataon'ny mpamonjy tamin'ny mpanaraka azy dia ny hoe: raha tonga ny fanahy fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa andray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Zany dia voarakitra ao amin'ny Jaona 5:7 sy ny 14. Andriamanitra dia maniry ny olona hampiasa ny heritsaina entiny mandanjalanja zavatra, ary ny fandiniana ny Baiboly no hanatanjaka sy hanandratra ny saina, mihoatra noho izay azo ny fandiniana hafa atao. Nefa tokony hosorohantsika ny hanangana ny saina ho Andriamanitra, fa mety handaira ny fahalemena sy ny fahosan'olombelona izy. Raha tsy tiantsika hanjavona ny fahalalantsika ny soratra masina, ka tsy ho takatry ny saintsika ireo marina tsotra indrindra, dia tsy maintsy manana ny fahatsorana sy ny finoany zazakely isika, voninkianatra ary mangataka ny fanampiany fanahy masina. Ny fahatserovana ny herin'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny tsy fahazontsika mahatakatra ny fahalehibiazany dia tokony ampihetry tena antsika, ka tokony hanokatra ny teniny amin'ny tahotra masina toy ny mankeo anatreny isika. Rehefa tonga eo amin'ny Baiboly isika, mieritreritra mandanjalanja zavatra dia tsy maintsy miaiky fa misy fahefana ambony noho izy, ary tsy maintsy miohoka amin'ilay izaho izay izy, izay lehibe noho ny fo sy ny saina. Misy zavatra maro toa manahirana sady maizina, izay ho azavain'Andriamanitra sady ho tsoriny amin'izay mangataka toy izany ny fahalalana an'ireny zavatra heverina to sarotra raisina ireny. Raha tsy misy anefa ny fitarihan'ny fanahy masina, dia mety hanova mandrakariva ny hevitry ny soratra masina isika, na ho diso fandray azy. Betsaka ny famakinan'ny Baiboly no tsy mahasoa akory, ary maro amin'ireny aza no voamaika manimba. Raha sokafana tsy ampanajana sy tsy ampivavahana ny tenin'Andriamanitra, raha tsy miorona amin'Andriamanitra ny hevitra sy ny fitiavana, na tsy mifanaraka amin'ny sitrapony, dia tonga maizy ny fisalasalana ny saina, ary eo amin'ny fandiniana amin'ny Baiboly indrindra no voamaika mahazo tanjaka ny tsy finoana. Mambabo ny saina ilay fahavalo, ka mampiseho ny heviteny tsy marina. Na oviana ny olona no tsy mitady hifanaraka amin'Andriamanitra amin'ny teny sy ny atao, amin'izay na manao ahoana fahaizany, dia mety ho diso ny fahalalan'ny soratra masina, ka tsy azo hitokiana ny fanazavany azy. Izay mijery ny Baiboly mba hitady sy fifanarahana ao anatiny, dia olona tsy manana fahalalana ny ara-panahy. Noho ny fijery ny vilana, dia hita antony maro izy izay ahatonga fisalasalana sy tsy finoana amin'ny zavatra izay tena mazava tsara
sady tsotra. Na dia ovana endrika toinona aza ny tena antony fisalasalana sy ny tsy finoana eo amin'ny akabeazan'ny olona dia tsy inona fa fitiavana ota ihany zany. Tsy ankasitrahany foty ota mantsy sady beavina ny fampianarana sy ny fepetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ary izay tsy tehaka toy ny asainy atao dia vonina hisalasala ny amin'ny mahamarina azy. Raha te ho tonga eo amin'ny fahalalana ny marina isika dia tsy maintsy hanana faniriana tokoa ahalala izany sy hanana fo makasitraka hankatoa azy. Ary izay rehetra manana izany toe-panahy izany hoenty mianatra ny Baiboly dia hita pirofo be dehibe fa tenin'Andriamanitra tokoa io Baiboly io, ary halalan'ireo fahamarinany izay ampahendry azy ho amin'ny famonjena izany olona izany. Kristy efa nanao hoe raha misy olona tianao ny sitrapony dia halalany amin'ny fampianarana izy. Ao amin'ny Jaona 7 ka ny 7:10 no ahitanao an'izany. Tsy tokony hisalasala na hamalivaly foana ny amin'izay tsy azonao ianao, fa tokony hitandrina hanatanteraka izay fahazavana efa mamirapiratra eo aminao sahady, ary dia ahazo fahazavana bebe kokoa ianao. Noho ny fahasoavan'i Kristy dia vitao ny adidy rehetra efa nampalalaina anao, dia halala sy hahavita izay mampisalasala anao amin'izao fotoana izao ianao aorianan'izay. Misy pirofo izay mety ho takatry ny olona rehetra, na izay mahay indrindra na izay bado indrindra, dia ny pirofo avy amin'ny zavatra voatsapany tena. Mangataka ny tenantsika mihitsy Andriamanitra hanapirofo ny mahatoa ny teniny sy mahamarina ny teny fikasany. Zao ny baikony ho antsika: andramo ka izaho fa tsara Jehova. Zany dia voalaza ao amin'ny Salamo 4:30 ka ny 9:9. Ny tenantsika no asaina manandrana fa tsy antehitra amin'ny tenin'olon-kafa. Hoy izy ao amin'ny Jaona 5:20 ka ny 9:4. Mangata dia azo ianareo, tsy maintsy ho tanteraka ny teny fikasany, tsy mbola diso na oviana ireny, ary tsy ety diso koa na oviana. Ary raha manatona an' Jesosy isika ka mifaly amin'ny fahafenon'ny fitiavany, ny fisalasalana sy ny aizina mahazo antsika dia ho levina amin'ny hazavan'ny tavany. Ny apôstôly Paoly dia milaza fa Andriamanitra dia nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka mamindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany. Zany dia voarakitra ao amin'ny Kolosiana 1 ka ny 13. Ary izay rehetra efa niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana dia mahazo manisy tombo-kase fa marin'Andriamanitra. Hoy ny voalaza ao amin'ny Jaona 7:17. Mahazo manambara koa izy hoe nila fanampiana aho ka nahita tao amin'i Jesosy izay rehetra nilaina dia nomeny avokoa, ka ny fanahako noana dia novokisana. Ary amiko izao ny Baiboly dia fanambarana an'i Jesosy Kristy. Hanontany ny antony inoko an'i Jesosy ve ianao? Satria mpamonjy ahy izy. Nahoana moa nomino ny Baiboly? Satria reko tao ny feon'Andriamanitra miteny amin'ny fanahiko. Eo amin'ny tenantsika ihany dia mety ahita vavolombelona isika, fa marina ny Baiboly ary Kristy no zanak'Andriamanitra. Fantatsika fa tsy manaraka angano izay ny foron'ny fahafetsen'ny saina isika. Petera dia namporisika ny rahalahiny ka nanao hoe mitomoa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an' Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy. Petera 2:7 ka ny 9:20. Rehefa mitombo amin'ny fahasoavana ny olon'Andriamanitra dia ahazo fahalalana mazavazava kokoa ny teniny izy. Ahita fahazavana vaovao sy fahatsarantare eo amin'ireo fahamarinana masina izy. Marina izany tamin'ny tantaran'ny fiangonana hatrany hatrany,
ary mbola haharitra ho toy izany ihany hatramin'ny farany. Izao ny voalaza ao amin'ny ohabolana 4 ka ny 7. Fa ny lalany marina dia toy ny fipoakandro maraina izay mihamazava mandra-pitatao vovonan'ny andro. Amin'ny finoana dia mahazo mitsinjo ny hoavy isika ka manantena ilay fotoam-pitahiana izay hitara ny saintsika tsy ankijanona araka ny teny fikasan'Andriamanitra. Amin'izay ny heritsain'olombelona dia hifamatotra amin'ny an'Andriamanitra ary ny herim-panahy rehetra akambana mivantana amin'ilay loharano-pahazavana. Mahazo mifaly isika fa izay rehetra nahavery antsika tamin'ny fitondran'Andriamanitra dia hiariary amin'izay, ary ny zavatra sarom-patarina dia ho voazava, ary eo amin'izay tsy ahitan'izao saintsika kely voafetra izao afa-tsy fikorotanana sy fikasana tapaka antenatenany, dia ahitantsika fifanarahana tanteraka sy tsara indrindra. Fa ankehitriny isika mizaha eo amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina, fa rahatr' izay dia mifanatrika. Ankehitriny dia sombotsombony no fantatro, fa rahatr' izay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana. Korintiana voalohany 13 ka ny 12. Amen. Raha ao amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azy zany. Tarika, tafika sy njato. Soany tenin'Andriamanitra tena mahay mamantatra ny ao anaty eritreritra. Velona sy mahery ihany koa ka manendrona anaty fo sy manetsiny fiainana. Fa tamin'ny alalany no naharen'izao rehetra izao, Andriamanitra velona ilay barana. Vakizo raisina ary ho terezina mpomadio, voasoratro zanany izay nandray azy. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Soany tenin'Andriamanitra mianjanja eo imasony ny afarany fiainana. Velona sy mahery ihany koa ka manendrona anaty fo sy manitsiny fiainana. Fa tamin'ny alalany no naharen'izao rehetra izao, Andriamanitra velona ilay barana. Vakizo raisina ary ho terezina mpomadio, voasoratro zanany izay nandray azy. Fa tamin'ny alalany no naharen'izao rehetra izao, Andriamanitra velona ilay barana. Vakizo raisina ary ho terezina mpomadio, voasoratro zanany izay nandray azy. Fa voasoratro zanany izay nandray azy. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ny ity pejy ity feo fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Misaotra an'Andriamanitra isika ary misaotra azy mandrakariva sy manome voninahitra azy satria tsy azontsika ataony namakivaky izay andro maromaro nafahana niara-nianatra izay raha tsy noho ny fahasoavany irery any izay sady mamela heloka no manadio antsika no miaro antsika ary manome hery nahafahantsika niara-nianatra ka dia rariny isika raha mamerimberina ny fiderana azy sy ny fisaorana azy. Ny lesona izay nianarantsika dia mifototra amin'izay voalaza amin'ny Korinthiana 1:10 sy ny 12. Izay mirakitra rahateo ny andinindro fantenana mba ho ataontsika tsy anjery. Korinthiana 1:10 sy ny 12. Ary izany dia nanjo azy mba ho anatra sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niara-ny faran'izao tontolo izao. Ka izay manao azy ho efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao ho lavo. Tsy mpio manokana le hoe voasoratra izany ho fananarana antsika izay niara-ny faran'izao tontolo izao. Nisy lesona maromaro ny anarantsika satria voasoratra ho fananarana antsika le izy ary hanomanana antsika hiatrika ny fiavian' Jesosy indray tsy ho ela satria ireo lesona ny anarantsika dia mampianatra antsika ny toe-javatra izay famantarana mazava fa tena manakaiky ny farany. Ny misongadina indrindra amin'ireny dia ny toetra ny olona, ny faharatsiny ny toetra ny olona, na tamin'ny andro talohan'ny safodrano na talohan'ny nandravanan'ny Sodoma sy Gomora na milohan'ny fiavian' Jesosy indray ny amin'ny lanitra amin'izao fotoana izao dia mitovy ary izany tena famantarana tsy azo hidovirana mihitsy fa tena manakaiky ny farany. Feno tantarany vahoaka an'Andriamanitra ny Baiboly izay manondro toe-javatra iseho amin'ny ho avy ary manampy antsika ireny ahatakatra ny toe-javatra na ny fahamarinana ankehitriny izay tokony ho ianarantsika tsara. Aoka tsy ho variana fotsiny amin'ny fahasairanana, ny olana, ary betsaka azy ny tsy mahita fahafinaretana rehefa mijery vaovao raha tsisy vaovao ratsy, satria efa lasa fahazarana izany. Renrehetrreny dia fahamantarana fa hantombotra ny farany. Ndikan'izay dia tokony hiomana zany. Tsy faly mitanisa fotsiny hoe famantarana ato anatiny, famantarana ny velany sy ny sisa, fa tokony hiomana zany isanandro. Betsaka ireo olona izay niaraka nanangana ny samby fiara tamin'ny Noa, fa rehefa nandeha ny fotoana dia nitakembotra tsikelikely izy ireny, tsy niomana intsony fa niverina tamin'ny fomba fiainana andavanandro, fiainana izay tsy mivonona tanteraka ho amin'izany fahatongavany safodrano izany. Ny tenin'Andriamanitra Jesosy mihitsy no niteny fa tampoka ty amin'ireny olona ireny ny fahatongavany safodrano satria tsy niomana izy. Ka raha variana fotsiny sika mitanisa ireo olana mitranga ao anivon'ny fiangonana sy any ivelan'ny fiangonana izay famantarana ny faratsiny toetra ny olona, manamarika ny famantarana ny andro farany, dia ho lasa fandrika ao antsika indray izany fa mifantoha amin'ny fanomanana ny tenanao manokana ho amin'izany fiavian' Jesosy izany tsy ho ela. Ny tao Sodoma sy Gomora koa dia tena tampoka tanteraka tamin'izareo ilay satria variana ny lalao fahafinaretana ngery zareo. Voalaza fa tamin'izany fotoana izany
dia vola kely fotsiny no aloha de fa mahazo zavatra be dehibe anika afaka nanara-po tamin'ny resaka aranofo, resaka famezana fafinaretana ny aranofo tamin'ny lafiny rehetra sy ny ara-materialy zareo, dia tsy noheveriny mihitsy hoe ny fototra mibaiko ny zavatra rehetrany de ny ara-panahy. Averiny etona fa ny fahotany Adama sy Eva, zany hoe olana ara-panahy, na tonga ny olana aranofo rehetra mitranga amin'izao fotoana izao zay tonga hatrany amin'ny fahafatesana. Ka ny vahaolana faratampony ho amin'ny olantsika ara-materialy sy aranofo dia ny fiverenana amin'Andriamanitra manontolo, zany hoe vahaolana ara-panahy. Mahatonga ny tenin'Andriamanitra manao hoe Jesosy tenany mihitsy moa no niteny azy, ka tsy sao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia nampy ho anareo zany rehetrarehetra zany. Raha miteny an'izany ny tenin'Andriamanitra tsy milaza hoe mivavaha fotsiny, fa aza dino fa miteny koa ny tenin'Andriamanitra hoe zay tsy miasa aoka izy tsy hinana. Lanjalanjao le fandraisana zay voalaza ny tenin'Andriamanitra fa zaraisina antendrony, fa tsy maintsy apetraka amin'Andriamanitra isan'andro ny fiainana, miezaka manatanteraka ny sitrapony satria maninona? Vokatry ny fitiavana azy, famonjena nataony ho antsika dia maimaimpona, ary vokatr'izay famonjena no raisin'izay mahatonga antsika manompo azy sy miezaka aminao sitrapony ampitiavana. Ho fanampin'izay fanenaratsika teto nandritry ny andro maromaro ary dia manasanao mba handinika, ary raha mihoatra ny ray isika, 2 na 3 na 4 dia tsara kokoa mifanakalo hevitra mihitsy mahakasika reto fanontaniana omenantsika ireto. Laza tamin'ny mpianany Jesosy fa eto amin'izao tontolo izao izy ireo, kanefa tsy namana izao tontolo izao. Azontsika jerena zany amin'ny Jaona 5:7 sy ny Jaona 7:4 sy ny manaraka. Tsy namana izao tontolo izao sika, kanefa manana didy hamonjy ireo olona eo amin'izao tontolo izao. Dikan'izany mila miaro ny tenantsika koa sika, mba tsy hisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao, arak'izay voalaza amin'ny Jakoba 1:7 eo amin'ny fiainantsika, tsy sanatria hamonjy olona kanefa lasa hifindran'ny aretiny ray. Zay no natonga an Jesosy niteny hoe fetse taky ny menarana dia endre taky ny voromailala, satria maniraka atsika taky ny ondry mamakivaky eo anivony ambody izy. Zangaza dinoina ny teny fampanantenana efa nomeny, indro zao ombanareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperana izao tontolo izao. Zay zany ny fanontaniana toe-javatra tsy maintsy saintsaintsika kely. Ahoana no aizantsika mandanjalanjan'izany eo anivon'izao tontolo izao, natao hitondra famonjena eo anivon'izao tontolo izao, kanefa miaro ny tena tsy hisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao. Faharoa, nanao asa fitoriany Noa milohany safodrano. Inona no ampianarin'izany tantara zany atsika mikasika ny zava-miseho ao anatin'ilay fifanandrinana amin'ny tsara sy ny ratsy izay miseho ary mihamafy? Amin'ny fomba ahoana no anaovantsika asa mitovy amin'izany amin'izao fotoana izao? Mitovy amin'izay nataony Noa, milohany natongavany safodrano. Anjarantsika ny mandinika hoe ahoana ny anatanterahana an'izany, inona ny lesona raisintsika avy amin'izay nitranga tamin'ny androny Noa. Fahatelo, milohany andevonan'Andriamanitra ny ratsy fanahy amin'ny afo avy any an-danitra, tahaka ny nataony tamin'ny Sodoma sy Gomora mihitsy, dia atsangany amin'ny maty aloha izy ireo, dia avelany hiasan'ny Satana mandritry ny fotoana fohy. Ao amin'ny Apokalipsy 2:7-7 no miresadresaka an'izany, mampianatra an'izany, zay ny toe-javatra hitranga. Aorianan'ireo fotoana dia ho atsangan'Andriamanitra amin'ny maty ireo ratsy fanahy, mba ho aseho eo aminy ny valiny didim-pitsarana azy ireo, milohany handevonana azy miaraka amin'ny Satana. Vakio tsara ny Apokalipsy 2:20-7. Ka sao araka ny hevitrao, nahoana no ilaina io dingana farany io?
milohany hamerenan'andriamanitra ny zavatra rehetra miloniny. Ilaina izany no ny antony marobe ahafantaran'ireo olona ireo fa tsy naringandringana fahatany izy fa tena fanapa-kevitra endry matotra no ataon'Andriamanitra. Farafakelin'izay ary ny voary rehetrarehetra dia efa mahalala ny antony tsy maintsy andringanana an'ireo olona ireo. Aradrariny loatra izany satria efa nijeren'izy ireo mandritry ny arivo-taona miaraka amin'Andriamanitra ny amin'izany antony izany. Ary faefatra farany dia tia mifanontaniana apetraka ho saintsaina sy fanakirosan-kevitra eo ampieritreretanao ireo tantarany diniantsika tamin'ity herinandro ity voarakitra amin'ny tenin'Andriamanitra ho fananarana antsika, dia inona ireo fampitandremana raisinao ho an'ny fiainanao manokana, satria aoka tsy ho adino e. Tsy azo ianterana amin'ny dada sy neny, tsy azonao ianterana amin'ny zoky, na ny pasteur, na ny fiangonana, na ny mopera, ny famonjenanao mandeha tsirairay izany. Indraindray sika efa firy taona mbola hoe andraso aloha mbola antany any dadanay antany amin'ny mamanay kanefa fanapa-kevitra miantoka amanaina, miankina amanaina. Ka lanjalanjao ihany le hoe maka hevitra ahasoa avy amin'ny ray aman-dreny sy ny hoe fanapa-kevitra tsy maintsy raisina satria ianao efa melehibe. Misy tantara be lehibe no raisitsika momba ny fanantenana ao amin'ny Kristy. Eto am-pamaranana dia manasanao hamaky izay voalaza ao amin'ny mpaminany sy mpanjaka takila 4:700 ka hatramin'ny 7:700. Ampaherentsika izy ty. Ireo fiampangana ataon'ny Satana amin'izay mitady ny mpamonjy dia tsy avy amin'ny fankahalan'ny Satana ny fahotana akory, fa vao mainka mahafaly azy. Rekole matoetra hananan'ny kristiana satria fantany fa ny fandikana didin'Andriamanitra ihany no ahazony toky hanaparany ny fahefana rehetra amin'izy ireo. Ny fankahalan'ny mpamonjy, ny fankahalan'ny Satana an' Jesosy zany no rangory fototry ny afo amin'ireo fiampangana ataony. Kanefa dia foanan'i Jesosy amin'ny alalan'ny planiny famonjena ny fangejan'ny Satana eo amin'ny fianakavian'olombelona dia manafaka azy amin'ny heriny izy. Ity dia ho antsika izay manery ankolaka amin'ny alalan'ny toriterina ny fampianarana, manery ankolaka ny olona hiady rery amin'ny fahotana. Izao voalaza tsy azo ny olombelona atao ny ahatohitra ireo fiampangana ataon'ilay fahavalo amin'ny alalan'ny herin'ny tenany. Miaiky ny fahotana io anatren'Andriamanitra izy amin'ny fitondrana ny akanjo malotony, dia Jesosy ilay mpisolo vavantsika no miady amin'ny fomba mahomby ho azy amin'izay. Miaro azy izy ary noho ny amin'ny fanatitra teo Kalvari dia maharesy ilay pepanga izy. Ny fankatoavan'i Jesosy tanteraka ny lalàn'Andriamanitra nahazon'izy ireo ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ary mitaraina amin'ray iny Jesosy mba hanomeza ny famindrapony amin'ny mpanota sy mba hampihavanana azy aminy indray. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR